Tsy misy ny fampihavanam-pirenena ary tsy azo eritreretina ny tena filaminana raha tsy misy tsy azo eritreretina ny tena filaminana raha tsy misy ny tena fampihavanam-pirenena marina antoky ny fampandrosoana. Izay no voalaza ny fanambarana nataon'ny lehibe am-piangonana ao anatin'ny FFKM tamin'ny omaly. Voalaza moa fa dia hoe ny FFKM no manao ny fanambarana na dia ny monseigneur Samuel John Ranarvelo avy amin'ny anglikana sy avy amin'ny luterana dia ny pasteur Rakoton Modeste ihany aza no tonga tamin'izay valandresaka izay. Ny pasteur Lala Rasendrasina sy ny monseigneur Odon Marie Arsène razanak'olona kosa dia tsy tonga tamin'izay valandresaka ho an'ny mpanao gazety na hoe fihaonan'ny FFKM tamin'ny mpanao gazety izay milaza ny fiverenany moa zany ny FFKM hoe hiverina indray andray an-tanana n'izay fampihavanana izay fa mifototra ihany amin'ny efatra F anakefatra na 4F izay noviziny FFKM hatrany dia ilay nantsona hoe famarinana, fekekeloka, fibebahana ary fihavanana. Zay ny azo no zotra anaovana le fampihavanam-pirenena zany hoe mivoaka aloha ny marina rehetra zany, mihakeloka ny olona voakasika, mibebaka zany zay vao misy ny fampihavanana zany hoe le F anankitelo zany dia karazana préalable na karazana hoe zotra tsy maintsy lalovana aloha vao tonga ao amin'ny hoe fampihavanana hoe ndao hiavana ary zany ao anatin'izay za mo momba zany ako an'izay ny zany zay foto-kevitra ijoroan'ny FFKM izay ny hitako hoe manakaiky indrindra n'ilay fampihavanana araka ilay hoe processus takany hoe azo indramana amin'ny any Afrika Atsimo le hoe vérité réconciliation fa ny antsika moa amin'ny hoe kristiana zany dia misy an'izay le fibebahana izay fa le vérité manko any amin'ny zareo any Afrika Atsimo tena mahatafiditra mihitsy an'le hoe mivoaka aloha ny marina zany dia miaiky miadamaitre le olona miaiky zany manaiky le olona nanao tsy mety hoe tena tsy nety tokoa zay zavatra nataoko zay vao afaka miavana zany na izana zany na dia atao za hoe mijoro zany FFKM milaza moa zareo fa hoe efa manana ny daty eritreretina zany anaovana ny fampihavanana fa tsy fantatra kosa hoe roviny io voalaza moa fa dia hoe iandry ny fotoana mamety azy amoahana an'izany daty zany. Tsy mbola nolazaina ihany koa ohatraohatra ny ahoana ny endrika ilay fampihavanana zany hoe iza no ampiona zany ahoana ny fomba anaovany FFKM azy fa ohatrany hoe foto-kevitra fotsiny zany aloha ny netiny. Ny problematsika teto amin'ny firenena hatramin'izay raha vao hoe resaka fampihavanam-pirenena io dia mbola tsisy fantatra mazava mihitsy zany hoe inona marina le tena processus nadingana arahina zany. Ny tiako tenenina hoe le ohatra zany hoe tena amin'ny lafiny azo tsapahitanana concret mihitsy hoe iza no ampiona ohatra ahoana nanaovana an'izany ahoana ny tena azahoana n'ilay hoe fahamarinana dia azahoana n'ilay hoe mihaikeloka le olona voakasika izy olona voakasika io na izy ireo olona voakasika ireo ahoana ny azahoana n'le hoe mangataka famelana ve ireo olona ireo izy ve ny amoaka marina sa ianao ny amin'le amoaka marina zany hoe le mpanao fanelanelana fampihavanana amoaka marina dia asaina mihaika tsy fantatra zany le tena endrika le forme concrète zany anaovana n'izay fampihavanam-pirenena izay mahakamo fotsiny ao anatiny le démarche ataon'ny FFKM ohatrany nataony hatramin'izay foana dia somary ohatrany hoe rakofana mystère zay le hoe fampihavanana zany. Le 4F aloha dia mazava tsara zany hoe zao ny foto-kevitra zany fonosiny le hoe fampihavanana ho an'ny FFKM fa rehefa tonga amin'izay le hoe ahoana ary ny anaovana anazy eo amin'ny lafiny tena hoe asapetanana amin'izay mivaingana amin'izay dia tsy mahazo valiny foana dia io foana dia avoaka mbola tsy fantatra hoe avoaka ny daty mbola tsy fantatra iza nampiona mbola tsy fantatra ny amin'izao zany hoe betsaka loatra le mystère le inconnu zany zava tsy fantatra zany ao anatin' le resaka fampihavanam-pirenena io dia efa zay ny nanahirana tamin'izay rehetrarehetra nitsangana te ampihavana ohatrany hoe nitsangana ny tangalamena na hoe ny chef traditionnel dia ohatrany tsy nazava ohatran'izay. Ny FFM moa dia efa tsy resahana intsony na tsikera marobe mahazo azy aza hoe nandaniana volam-panjakana be rafim-panjakana natsangana mihitsy nasiana lalàna mihitsy zany hoe nampanarahana lalàna mihitsy ny fananganana azy fa tsy fantatra mazava hoe inona no tena mba vitany zao aloha hatretony efa dia nanakinana vola be mihitsy ny hoe nanokanam-bola-panjakana
fotoana mihitsy zany hoe tiany vola anaovanareo le fampihavanana mbola tsisy dingana na de indray miteteza vita am'le fampihavanana zao indray ny setra raisam-pirenena fatatsika fa manosika hoe ohatrany hoe ny eo anivony filohan'ny repoblika no mandray an-tanana am'zany resaka fampihavanana izany hazagaga isika raha somary nanaitra sady na tsikaiky ihany ohatrany mamperitreritra zany hoe ny filohan'ny repoblika zany ny fandraisany an'le fampihavanana ihany koa somary nanaitra zao no rasonge satria tamin'ny filohan'ny repoblika manko zany tany Toamasina dia rehefa tany Toamasina izy nandray an'ilay sambo lehibe zany le hoe merci chips zany io merci chips io de ohatrany hoe sambony fanantenana zany na merci zany moa amin'ny teny anglisy aloha ohatrany hoe fitserana ny dikany zany na hoe pitié fa le izy moa zany de natao amin'ny teny vahiny hoe bateau de l'espoir zany na hoe sambony fanantenana zany dia hoy ny kabariny rajonary mampiana zay nanaitra mihitsiny hoe zaho sy tamin'ny vao io aloha zany mahagaga tamin'ny voalohany de nambara fa ny prime ministre lehibe ny gouvernement tano loharan'ny porana zany nahitana n'io resaka merci chips io zay ny voalaza tany am-piandohana izy raha teo moa ministre ny fahasalamana tampika eo amin'izay ny fanambarana ny fiadidinan'ny repoblika de miteny hoe filohan'ny repoblika no loharano nahitana n'io merci chips io atongavan'io eto Madagasikara fa raha ohatra sika manao fanadadiana ary hita atao amin'ny site internet ny Madageta izay dia mahita fa efa manao fandaram-potoana zany zareo planification zany zareo hoe ho tonga eto Madagasikara ny sambo manomboka ny 5 oktobra ka hatramin'ny volana jiona 5 zany hoe 20 volana zany hoe ny tena tenenina efa programme bien à l'avance zany le fahatongavan'ny sambo merci chips eto Madagasikara ka tsy fantatra marina hoe izy ny tena loharan'ny poirany zany na izy ny tena nahatonga azy sa ve tonga am'le hoe zay manko zany ny consigne na ny toromarika nomena ny responsable en communication na attaché de presse rehetra nampivoriana teny Ambotsiroitra ty ihany koa de tena mampiome satria ohatrany mampatsiaro any tamin'ireny andro ny communiste reny mihitsy hoe nampanatsona zany ny attaché de presse rehetra teny Ambotsiroitra dia rehefa nampanatsona ny attaché de presse rehetra teny Ambotsiroitra dia nomena toromarika zany na consigne hoe zay rehetra action ataonareo na zay rehetra fanambarana zany ataony inona moa izy teo serasera zany ataony tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera na saparara-panjakana isan-karazany dia tsy maintsy anaovana zay ampisongadinana ny filohan'ny repoblika manoatra noho ny any amin'ireny Korea Avaratra ireny hoe isaky ny mihetsika dia Kim Jong-un daholo ny responsable sy ataotsika hoe angadana nanana sy finahitana ny zavatra rehetra tsy zava-mihetsika ny Corée du Nord raha tsy lay mpitondra dictateur communiste Kim Jong-un dia ohatran'izay ihany koa no eritreretana atao zany amin'izao fotoana zao hoe vorina mihitsy ny attaché de presse taona vitsivitsy lasa izay teny Ambotsiroitra de rehefa mivorina de hoe sy zavatra rehetrarehetra ataonareo de lazaina fa ny filohan'ny repoblika aoka mba apetraka fa filohan'ny repoblika ny tokony asongadina ao anatin'le communication à la soviétique izany zany hoe tamin'ny andron'ny communiste taloha tany hoe tena faran'izay tsara foana ny communiste tamin'izany fotoana izany de mitovy amin'izay teneniko anareo any Korea Avaratra izy hoe tsara de mahafinaritra de tokafana de tena hoe andriamanitra kely mihitsy ilay filohan'ny Corée du Nord amin'izao fotoana izao lehibe ny communiste any Corée du Nord amin'izao fotoana izao dia ohatran'izay ihany koa zany tiatsika ty Madagasikara ity hoe zay rehetrarehetra mihetsika eo na volomaso aza ny mihetsika dia grâce au président de la République izay zany hoe noho ny atsara-panahy noho ny asabe noho ny ezaka nataony filohan'ny repoblika zay zany le consigne nomena ny attaché de presse torany me moa ny tena mieritreritra an'le izy hoe satria tsy mahomby loatra mantsy le fanjakana zany de voatery recourir amina artifice mampiome takan'izany de mbola ohatran'izay ihany koa hoe manao fanambarana am'izay ny présidence de la République hoe avy naka an'le bateau merci chips ny filohan'ny repoblika de nambara moa zany fa de hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no nanao an'ity resaka ity hoe izy mihitsy zany tena tomponantoka tamin'ity resaka ity kanjo inona ny teo zay marina le hoe tsy lozan'izay tsy tranga ihany ny resaka rehefa ny kabary an'izay ny filohan'ny repoblika ny kabary
kabary tsy nivakina moa zany hoe tsy nomanina meloha zany hoe mazava be zany fa tsy micoïncide tam'le communiqué nataon'ny fiadinan'ny république satria raha vao ny kabary zany no improvisé zany tonga de nandray fitenina fotsiny izy de nivadika tamin'ny teny frantsay izy niteny tonga de teny izy zany tsy zavatra tsy voasoratra no niteneniny de teo am'izay izy niteny hoe rehefa nanontaniana ozy izy ny hevitro hoe ahoana mikasika an'ity bateau ty de tsy ny salasala mihitsy aho izy fa avy hatrany de nanaiky zany hoe nisy olona zany ny proposé taminy fa tsy hoe angadina nanana sy vinahitana ka izany ny filohan'ny république le angadina nanana sy vinahitana manko de hoe za mihitsy nandeha nanao ny démarche zany niantso an'le merci chips dia niteny hoe avina reo mba mandalo aty Madagasikara mba nitsabo ny vahoaka any aminay zay ny dikan'le teneniny le communiqué amin'ny fiadinan'ny république ary io le natonga antsika nametraka devitra hoe fa ny prime ministre zany filohan'ny république fa tamin'le vao avy kosa le merci chips dia ny prime ministre mihitsy ary ny dokam-barotra nandeha tamin'ny fahita lavitra aza de aza donoina fa sara ny prime ministre lehibe ny gouvernement tany naseo teo hoe initiative n'io izy nangadina nanana sy vinahitana n'io zany hoe avy any amin'ny sosikevitra natongavanyio izy zany nahita ny lalana tamin'io zay le tena marina fa zay zany le hoe atao à la Corée du Nord izy ty dia avy hatrany de tonga de apetraka mazava zany hoe filohan'ny république indray natongavany io raha tsy nisy ny filohan'ny république de tsy teo ohatrany tamin'ny andro Marc Ravalomanana ihany io zavatra rehetra zay mitranga raha tsy nisy ny filohan'ny république de tsy vity ty raha tsy nisy ny filohan'ny république de tsy vity ty ohatrany tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka izay tamin'ny andro ny république socialiste na ny communiste na ny socialiste de raha tsy misy ny filohan'ny république filohajaina mambahoaka tany angeny nivoan'le anarana fomba fiteny hoe filohajaina mambahoaka de io no tazo ataotsika hoe tarazo mahazo atsika hatramin'izao de le fandokafana n'le tompona ndraiky mpanjakana zany ho le lehibe le Fampihavanana zany ohatrany hoe tsy refesy mandidy tena grand manitou eo ambony eo olona faratapony ohatrany hoe andriamanitra kely mihitsiny zany andrenanahary kely de ohatrany hoe nony aminy daholo ny zavatra rehetra mihetsika eto amin'ity firenena ity de any le problème atsika zany hoe de mbola mipotra izay tamin'ny filohan'ny république tany Toamasina ataoko tsetsatsetsatsyatra ihany moa satria mba nanaitra mihitsy ny resaka merci chips iny noho izay fifanoherana zany na contradiction teo amin'le fanambarana ofisialy tamin'ny ainga tany amin'ny primature aloha dia taty amin'ny filohan'ny république rehefa aveo manque na coordination zany de aveo rehefa niteny ny filohan'ny république tamin'ny kabary tamin'ny teny frantsay de hoe rehefa fandinika ozy nanontaniana ny hevitriny zany ohatrany hoe rehefa nanontaniana izy mikasika an'io resaka ina moa izy teo fahatongava merci chips io de tsy nisalasala mihitsy ozy tonga de nampiseho hoe je suis d'accord manaiky zany ao anatin'ny fahatongavan'le sambo mazava zay fa tsy izy zany natonga an'le sambo fa nisy nanantona tany am zany asana prime ministre tokoa io na izy hoe monsieur le président misy ohatran'izao ka ahoana tonga de namene hevitra hoe manaiky de tohizako am'izay le izy satria ozy mitovy ny mission atsika sy ny mission an'ny merci chips nampitoviny am'izay zany izy am'le ohatrany sambo nareo ozy izy sambo na andeha hitsabo olona marobe zany ary marobe ny ataotsika hoe équipage ao anatin'io sambo io zany hoe ny mpanamory ny olona rehetra miasa ao anatin'io sambo io fa za kosa ozy izy de mitondra sambo misy 22 millions de malgache zay ny teneniny ary za ozy ny mission lazainy fa mitovy zany am'le sambo merci chips io dia l'émission hoe salutaire zany hitondra fahagagana zay mihitsy moa le niteneny hoe c'est un miracle c'est incroyable hitondra fahagagana ho an'le firenena de izy ihany koa zany te hitondra fahagagana fa teo am'izay le nanaitra am'le zavatra niteneny hoe hitarika j'ai 22 millions de malgache ozy izy à réconcilier izy tenany zany mieritreritra hoe hampihavana an'le malagasy roa amby roapolo tapitrisa any zany de efa mipetraka le problème atsika ary tena problème de fond mihitsy io am'le resaka Fampihavanam-pirenena satria inona ny antony mahatonga an'izay ny antony mahatonga an'izay de tsotra be na le olona samy te hiditra eo am'le sehatra le Fampihavanam-pirenena aza zany samy hafa ny fomba andraisany an'le Fampihavanam-pirenena ho an'ny filohan'ny république zany de ohatrany hoe ohariny amin'ny hoe matoa zany izy miteny hoe manana malagasy roa amby roapolo tapitrisa ahako ampihavanana mieritreritra zany fa izy no hitarika an'izay fampihavanana izay aloha voalohany indrindra etsakilany anefany tsika mahafantatra tsara fa raha ohatra jerena amin'ny fomba tsy miangatra fotsiny de tsy azo etreretana zany hoe sady juge zany ny parti ny filohan'ny république
satria na tinana sy tiana dia ny filohan'ny repoblika ihany koa tsy afaka apetraka mihitsy ny hoe tsy andany amin'izana izy ao anatiny io raharaha io. Asa donoina nge ho an'ny olona ny fanandrana tamin'ny era-jaonary mampiana tany amin'ny fifidianana tsy maintsy mieritreritra fa efa manana fironana zany era-jaonary mampianana zany ho an'ny pomba ny era-jaonary mampianana indray nisy adversaire politika teo tamin'ny fifidianana na zay fotsiny ihany azy de efa tsy mapety an'le hoe era-jaonary mampianana hanao an'ilay fampihavanana nefa izy mieritreritra hoe izy ony manana malagasy 2 tapitrisa mbola ampihavanana de gaga ny tena zany ao anatin'le izy hoe dikan'izay tsy anjara mihitsy ty resaka ty satria tsy fantatra mazava zany iza no ampihavana an'iza ao anatin'le raharaha io ary mbola pertinente foana le question le fantanina napetraky ny sefafia sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena na ary zareo avy eo anivo ny fiarahamonim-pirenena société civile hoe fa iza mara ny ampihavanana amin'izy aza donoina fa raha vao era-jaonary mampiana zany mampiavana de fa misy ange avy hatrany tonga de faniliany zany satria hatrany am-piandohana de fa tsika mahalala ary zany zavatra lojika be zany hoe tsy anana neutralité mihitsy ny filohan'ny repoblika any zany de fa mipetraka ny debatsika de dikan'izay zavatra tiako tenenina izay de hoe hisy foanao anko lafikery tsy anaiky an'Andriamatoa era-jaonary mampianana ampiavana izany misy foanao anko lafikery zay ho réticent zany na isalasala rehefa raha ohatra ka hoe era-jaonary mampianana ampiavana ahoana moa era-jaonary mampianana ampiavana raha ohatra ka le fotikevitra zany eritreretiny FFKM ohatra no ataotsika zany le hoe 4F zany de ametraka fantanina zany tsika hoe famarinana fiekekeloka fibebahana ary fihavanana ahoana moa ny eritreretana zany fa era-jaonary mampianana de hitako fahamarinana sy fiekekeloka ary fibebahana amin'izy nefa tadidio fa era-jaonary mampianana azy niady tamin'ny TGV niady tamin'ny Andrajoelina niady tamin'ny Mapara raha tsy resaka fa tsy zay fotsiny ihany ary akoatran'izay nisy anko lafikery ao anatiny ataontsika hoe force vive na ny fiarahamonim-pirenena ihany koa azy eto amin'ny firenena izay efa nifanenjana tamin'ny filohan'ny repoblika mpanao gazety ohatra ao anatin'izany ny inona moa izy teo ny maître fram syndicat au niveau maître fram ohatra efa nisany zany nifanenjana tamin'ny fitondram-panjakana izany ary nanana olana tamin'ny Andriamatoa era-jaonary mampiana fa nany vahoaka aza le nampanantenay ny era-jaonary mampiana fampanantenana isan-karazany tamin'ireny fifidianana ireny ka tsy nitanterahany zany likiliko aminy de ahoana ny eritreretana hoe izy no ampiavana nefa ianao mba eritreretana hoe ampihavanana raha zay fotikevitra ny era-jaonary mampiana zay hoe j'ai 22 millions de malgasy à réconcilier misy 2 tapitrisana malagasy mila ampihavanako eo nefa le 2 tapitrisa alika aminao le mpampihavana iny impossible nge nisy iny zany fampihavanana zany ahoana moa ny eritreretana hoe mampihavana ianao zany olona anankiray hoe miady zany zay sirady ohatra de atsona zany toky ohatra mampihavana itoko mampihavana io nefa ny zako tezitra amin'ny toky tsy possible mihitsy zany nampihavana ny toky ana isrady nefa za mbola sorena aminy de ohatran'izay hoe era-jaonary mampiana zany mieritreritra ampihavana ny samy malagasy raha zay le fomba teneniny zay hoe 22 millions de malgasy à réconcilier hoe za mbola manana 2 tapitrisana malagasy ho ampihavaniko de ametraka fantanina zany tsika ao anatin'le adefitra hoe le olona hoentiny ampihavanireo raha sorena aminy no ny lafiny maro isan-karazany ary ao anatin'ireo 22 millions de malgasy ireo misy ao anatiny fiarahamonim-pirenena misy alliance voargasy ao misy ny olona miaro ny tontolo eny no zay tezitra amin'ny resaka bois de rose mandeha foana amin'ny resaka ino moa izy to volamena mandeha foana amin'ny resaka karazana fanaparam-pahefana ataon'ny mpitondra fanjakana ny tena nge mahalala an'izany hoe eny amin'ny seranam-piaramanidina eny satria olona akaiky ny mpitondra fanjakana de tonga de miditra ry satria hoe ino mihitsy ny tompona andraikitra zao miaraka amin'ny any manatitra anazy any de hoe ito ny sakaizany anina de manao an'izany daholo nge de likilikina le mpiasany anivon'ny seranam-piaramanidina de nao avy eo zany le fahasorenana hoe abus de pouvoir ratsy abus de pouvoir roa ataon'le mpitondram-panjakana izany de hoe andeha amin'izay ianao hijoro ampihavana iza nanaiky ampihavanao anatin'izany ary zao koa ny fantanina tia napetraka raha ampihavana Andriamatoa era-jaonary mampianana ahoana le fampihavanana ataony ahoana zany no ataony any FFM ahoana zany no ataony any CRN satria aza donoina fa nandritra ny vanim-potoana lava ny professeur Zafy Albert ihany koa nge fa mba tianao an'io fampihavanam-pirenena io izy ary izy mihitsy napetraka hoe hitarika an'le CRN zany komita ny fampihavanam-pirenena fa ny problema de zao noho ny filo professeur Zafy Albert zay efa neverina ihany koa zany nitondra fanjakana de tsy possible anana neutralité tsy nampahomby ny démarche ny CRN
de ohatran'izay ihany koa ohatrany tsika ve zao de afaka iconcevoir fa marika ravalomanana na jijeratsiraka na andrajoelo nandeha hijoro am-piavana impossible zany ka ona ny herajona ram-pianana no maninona moa izy to andeha hitafy an'izany fanamina avy hatrany zany il s'érige zany en médiateur na hoe en réconciliateur sy tsy azony saina eritreretiny zany any zany le débat le resaka fampihavanana zany hoe na miteny aza ny FFKM hoe iveriny izahay ary tena tokony homena ny crédibilité sahaza anazy amin'ny hoe ray aman-dreny ampanahana azy fa le zavatra tsy mazava zany le niteneniko anareo teo question concrète tokony apetraka rehefa miresaka n'le fampihavanana tsy fantatra mazava any zany le problème atsika de mahatonga atsika miteny tsy azony saina eritreretina hoe andriamatoa herajona ram-pianana manao any fampihavanana zay fa eo am'izay zany mahatonga atsika te hametraka fanontaniana eo am'izay zany ny ankinany hoe iza marina ary no anana tena volonté na finiavana marina anao an'izay fampihavanana zay ary atra iza marina ny tena finiavantsika malagasy anao an'izay fampihavanana zay fa so de hoe la mode le resaka hoe fampihavanana de samy miteny an'izay ary hita moa tamin'ny kabary ny herajona ram-pianana fa tsy nanao an'le fomba fitenin'ny kabary mampandradrisa isan-karazany reny tsony izy fa de nompanany na ompany tany amin'ny ny ompanany ny resaka fampihavanana tamin'ny kabary zay nataony de lasa la mode lasa fomba fiteny lety motiva mahazatra ndray zany zao aloha ny fampihavanana mandra-patsatson'izay resaka fampihavanam-pirenena zay ohatran'le teo aloha de ny teo aloha manko nisaka miteny de unité réconciliation non apaisement de lasa natsatso zany resaka zany de fampandrosoana de lasa natsatso zany de fampitoniana de lasa natsatso zany resaka zany de am'izao fotoana zao ndray zany aloha ny matsiro zany hoe mbola tsy lany tsiro de ny hoe fampihavanana de ampiasaina foana aloha le fampihavanana mandra-patsatso an'izany resaka izany ray de rehefa matsatso am'izay ny resaka fampihavanana de mijanona eo zany hoe tsika malagasy de eo amina superficiel zavatra tsapatsapa eo ambony eo foana fa tsika tsy miditra mihitsy aty amin'ny fond le problème tsy miditra mihitsy aty amin'ny votoatiny na aty amin'ny tena hoe fototry le olana zany na fototry le adefitra tokony hipetrahana eto amin'ity firenena ity io zao de hoe miteny ny FFKM mba tena te ame crédibilité ho any FFKM fa rehefa hoe tsy fantatra ny daty tsy fantatra ny tena inona moa izy teo dingana isan-karazany amin'ny azo tsapaitanana zany na hoe concrètement am'izay ataony FFKM izay te hametra-panontaniana ihany ianao ary ny tsy fahatongavany mpitandrina anankiroa anatin'izany FFKM izany te hametraka fanontaniana ihany koa ianao hoe tsy fitovik-hevitra ve zany sa ve tsy eto atoeran'ireo olona ireo nefa ny pasteur Lalarasendrasina vao tonga voaingana kely de pasteur Lalarasendrasina ihany koa fatatsika tsara fa mbola azo edika-hevitra hoe mitena mitanila mazava izy any amin'ny marika ravalomanana de zany rehetrarehetra izany zany hoe raha tsorina zany de en tournant rond izay raha fitinina le resantsika zany hoe mijanona eo amin'ny tsy fahafantarana zany tsika malagasy mazava eto atreto hoe makaiza marina izay fampihavanam-pirenena tiatsika atao sy tiatsika izorana izay fa mitranga foana ny resaka manodidina ny fampihavanam-pirenena fa les questions restent exactement les mêmes tsy ahitam-baolana tsy ahitam-baliny ny fanontaniana rehetra zay apetraka manodidina n'izany fampihavanam-pirenena izany ahoana marina ny anaovana anazy de etrotsika malagasy eo fa jereo ne rehefa miteny nefa de samy mbola mamerimberina le hoe réconciliation fa tsisy malala hoe inona ny tena votoatiny io de azagaga tsika raha mikatso eo azagaga raha ohatra tsy mandroso zay resaka fampihavanam-pirenena satria miaingatra ny filohan'ny repoblika ny ohatrany tsy azahoana n'le resaka zany maheno an'le kabary ny tany Tomasina de io ny FFKM io tsy mbola fantatro mazava ihany koa de ny FFM ny CRN inona ihany koa no diantanany communauté internationale na ny fianakaviam-be resam-pirenena ao anatin'izany rehetrarehetra izany mabe adefitra avokoa ary mahatonga atsika anao an'izay de amoaka n'izay resaka izay tamin'ity androandroany ity hoe inona marina tena tiatsika atao ao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay